eo amin'ny vaovaon'ny tranga mpiaramonina kosa indray dia andian'olona mpanao vola sandoka no sarin'ny polisy teto andrenivohitra sy tany Ambatolampy. Akoatra izay dia trateaka ihany koa ny mpanedaka iray izay isan'ny nanindronanty sy ny mpiasan'ny haino amanjery tsy miankina tetsy Ambodivona. Ny mikasika ireo vaovao tranga mpiaramonina indrindra no arantsika ao anatin'ity fanadidina manaraka ity. Lehilahy miisa fito ny voasambatry ny polisy misahana ny adeloka be vavazakelika voalohany na ny PC1 sy ny service antiganga na ny SAG ny zoma 17 aprily 2024 lasa teo teny amin'ny bypass sy tany Ambatolampy niaraka tamin'ny vola sandoka amin'ny tetina 80 tapitrisa ariary niaraka tamin'ny fitaovana nanamboarana zany. Taorian'ny fanangonam-baovao izay nataony na ahafahana ny sambotra teny amin'ny bypass lehilahy miisa 4 niaraka tamin'ny vola sandoka amin'ny sandany iray alina ariary amin'ny fonosany iray tapitrisa ariary miisa 30 izay amin'ny totaly 70 tapitrisa ariary. Taorian'ny famotorana natao azy efada no nahafahana ny sambotra ny lehilahy telo hafa tany Ambatolampy ny arivan'io ihany. Rehefa nalefana ny fitsarana ny raharaha dia olona 7 no nalefa tany ka ny vala amin'ireo no tazona vonjy-maika any Amponja. Sy nijana hatreo nefa ny fanadihadiana nataonay tato brigade criminelle fa mbola nitohy ka ny 17 avril lasa teo dia mbola nisy olona 5 hafa indray no voajono izay nitondra vola 7 tapitrisa ariary vola sandoka zany tratra tamin'izareo mahery kely. Manodidina ny tsy fisian'ny fandriampahalemana kosa dia voasambotry ny polisy ilava kely ilay nanendaka ampiasan'ny fahitalavitra rahavavy iray tetsy Ambodivona ny 7 aprily lasa teo ka nanindrona antsy miisa 3 ilay voendaka nojonoin'ny polisy sivily ilava kely sy ny namany ny zoma vao mangiran-dratsy. Izay no nahafahana ny sambotra azy teny Ambodivona saingy tafapritsaka kosa ny namany roa hafa. Rehefa ny fampifamatriana tamin'ny arambona ilava kely dia avy hatrany dia nanamarina ny mpitory fa izy tokoa no nanendaka sy nanindrona antsy azy. Ilava kely dia mbola saika nafina ihany nandritra ny famotorana azy ary nilaza fa Ingson Jean de Dieu no anarany. Efa natolotra ny fampanoavany ity lehilahy ity ary ny tanànana eny amin'ny fonjana tany mora avy hatrany. Efa mitohy ihany kosa ny fikarohana an'ireo namany amin'izao fotoana izao ka mieritreritra ny mpitandro ny filaminana fa tsy ho ela dia ho voasambotra izy ireo.